Ravalala mpivariana mandrakarivana zontsika miona toizao fa mpizara mofinaina amin'ity andro faharoa volana marsy ity ny amin'ny lohateny vaovao ny mitompo antsika ka azontsika mandray izany aizantsika mandinika ny tenantsika ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo ary fitariry fanamasina amen. Sabotsy 2 Marsy 2020 imanjinantsika lohevitra manao hoe manorina fanekeny ny tompo. Andeha ry avana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Andriamanitra andriananahary dia Jehova no miteny ka miantso ny tany hatramin'ny fiposahany masoandro ka hatramin'ny filetehany. Avy eo zina izay tena fahatsaratareny no amera-piratan'Andriamanitsika ka tsy angino afo no mandevona eo aloha ary tafidrivotra mahery no manodidina azy. Miantso ny lanitra ny ambony izy sy ny tany koa mba hitsaran'ny olona. Angony ety amiko ny oloko masina izay manao fanekena amiko amin'ny fanatitra. Amen. Andeha vavaka isika. Andriamanitra, Andriamanitra mpamonjy anay ianao amin'i Jesosy Kristy. Mankalaza sy midera ame voninahitra naharinao masina izay no izany fahamasinanao izany. Tompo, mahatsiaro ny tenanay izahay, fa mpanota, ko mandarika eo anatrehanao, miaiky ny fahadisoanay, mamindraha fo aminay ary mamelahany erikay. Fanamasina, midira, manjaka ty anatinay amin'ny fianona ny teninao, akany mafisanay, avozanay amin'ny finoananao. Naran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, no vanaiza mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny teny ity ravina malala dia hitanao amin'ny epistela soratan'i Paoly ho an'ny kristianina tao Roma. Romanina 7:1-5 mivako toy izao minaran'i Jesosy. Milaza ny marinao amin'ny Kristy aho, fa tsy mandainga, sady miara-milaza amiko ao amin'ny fanamasina koa ny fieritreretako, fa mafy ny alaheliko ka tsy mety mitsahatra ny fahorian'ny foko. Fa efa saiky ny riko aza ho voaozona ho afaka tamin'i Kristy ny tenako mba hahavonjeko ny rahalahako, havako araka ny nofo. Izay Israelita sady manana ny fananganananaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny fomba-pivavahana ary ny teny fikasana. Azo koa ny razana sady avy amin'ny araka ny nofon'i Kristy
zay ambonin'izy rehetra. Andriamanitra isaorana marak'izay. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Ray amana malala, ho aminao ny fiadanana. Dia ilay fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny mofo naina izay omeny antsika, dia ilay Jesosy Kristy tonga nofo koa. Noranitsika teo ny Romanina 7:9-15. Fampianarana nosorata amin'ny Paoly apôstôly zany amin'ny kristiana tao Roma. Zay ny voambary eto dia izao: tsy ny mahataranaka Abrahama araka ny nofo ny mahavoavonjy, fa amin'ny Kristy. Ahoana izany? Ireo taranaka Abrahama araka ny nofo dia tsy mahazo matoky tena, fa tsy maintsy voavonjy na dia mifora avokoa aza ny lehilahy. Fa raha toa kosa izy ireo mihino an'i Kristy dia afaka manantena tokoa ary manaiky atao batisa. Ry havana, mitovitovy amin'izany koa amin'izao tsy mahataranak'olona izay milaza amin'ny fanompoana no hanantenana famonjena. Fa nanovonjena aza ny ray aman-drenitsika, tsy lovaina avy amin'ireo ny famonjenantsika, fa miankina amintsika tsirairay ihany. Izay tsy taranaka Abrahama araka nofo kosa dia azonjena rehefa mihinan Kristy. Izay no mahasarobidy ilay fanekena vaovao an'ny olona rehetra: jiosy, jetilista, lahy, vavy, mainty, fotsy, mpivavaka masina, mpanota matevi-koditra. Rehefa mandray an'i Kristy kosa, sao matsy diso fanantenana eo isika. Zava-dehibe zany ray aman azoantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra. Fa izao, ianao, tsika tsy resam-batan'olona no antoky ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Amen. Dia vavaka isika. Tompo, saotra ny mofinaina nomenao izay mitaona anay halala, fa tsy mahataranaka Abrahama araka ny nofo ny mahavoavonjy, fa ao amin'i Kristy, ary dia tsirairay no mandray izany. Tompo, manolo tena ho anao izay, ary manavao izany koa miaraka aminao amin'ny androm-piainanay rehetra. Dia tao ny faharoan-tenanay ho anao amin'ny fiainana ny didiny menao anay. Tompo, vonjeo ny fiainanay, iasaony nosonay, tao ireo manana andraikitra ny fitsaboana ka nosotranao ireo marary, ampirezinao ireo manamanjo, anohanao ireo maresokola ihany koa ary amonjenao ireo mahantra sy sahirana. Tao ny asa sy ny fihazakazanay, ny fianarana, ny fikasana rehetra. Ny vavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra, rehefa nitsangana tamin'ny maty ary nampianatrinay koa ny vavaka manao hoe: ka na eo izay ny an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mehony anio izy anina sahazaonay, ary mamelà ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ray avana ny izoanana tolotra anao ao amin'i Jesosy Kristy. Ho amin'ny havana rehetra iray finoana anie ny fiadanana sy ny fitiavana mba amin'ny fitokina avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy Tompo. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny homba izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Teo n'Andriamanitra ery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.